fampianarana fitomanandro ampitan-dranomasina fa raisy foana fa ilainareo. Lohateny dia hoe inona moa zany mbola anaranareo any Jisasa sy Jésus zany. Inona no mbola anaranareo an'izany ho anareo any ampitan-dranomasina any. Dia zany lohateny, inona no mbola iarana amin'ny Jésus na Jisasa. Nefa fantatra fa mampanota anao io. Zay zany lohateny apetraka nareo fampianaranao. Dia tsy averiko intsony zay rehefa ampy izay any, voaray tsara izay any. Inona tokoa tokony mbola anarahana ny Jésus Jisasa iny. Nefa ny tenin'io Andriamanitra marina io dia nilaza fa Andriamanitra dia tsy tia mpanotra. Araka ny Isaia 5:5-6 raha ny Isaia 5:5 zany 5:6 dia mametaka mihitsy hoe Andriamanitra dia tsy miheno mpanota. Nefa ny olona miaraka amin'ny Jésus Jisasa amin'ny teny gasy moa dia Jesosy na Jesoa dia maninona zareo? Mpanota daholo. Raha jerevantsika zay teny zay dia izao ny voalaza hoe hidro ny tanany avatsy ny fifamafojy ary ny sofiny tsy lavy-dalova lafika mahare. Fa mierokareo no hevitra mampisaraka andaday avy aminareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy meno izy. Raha zay teny zay zany dia tsy menanao mpanota zany io Andriamanitra Abrahama io. Lany aby hivavaka ny fotsiny fa efa tatsy Andriamanitra io ilay tena tompony soratra. Ilay tompony soratra masina nilaza mihitsy hoe tsy mety mihaino ny mpanota. Ary izany natonga anareo malagasy nandeha ny fampianarany Yehosoa izay toriany Elia. Na eno an'izany fampianarana zany nareo dia namatoka hoe mpanota nareo tany amin'ny toerana misy nareo tany tamin'ny nanaranareo a Jesosy Jisasa sy Jesoa dia niala tany nareo tonga somatsara tamin'ity fanjakana masina ity. Io dia dikana zay voavotsika. Raha ny teny nakaiky andray hoe ny fivavahany ratsy fanahy dia efa vetavetana eo masony dada iavany. Tsy omeko anareo zay teny zay raha ohatra ka hitako indray zay. Sa tsy omeko anareo? Asa ny taloko mihitsy. Osia aloha izay anankiray arany io. Ny fanahy tsy ratsy fanahy dia efa vetavetana. Ohabolana 21-27. Ohabolana 21-27. Nefa ny tenanareo ilay fanahy. Raha hivavaka zany ianao any amin'izay ilay teo Andriamanitra Abrahama zany dia ny tenanao no hoe fanahy. Ka ilay tenanao mihitsy ny hoana zay ilay hoe fa vetavetana ny fanahy tsy ny ratsy fanahy. Aton'olo ny tenanareo fanahy fa velona sy masina. Ka raha olona ratsy fanahy zany ny omanao fanatitra na ny fivavaka ny asa dia efa vetavetana. Mazava loatra eo. Amafisiko mihitsy ny azy teny zay ary hoe ny fanahy tsy ny ratsy fanahy dia efa vetavetana io masony avany. Ohabolana 15. Nareo ndray zao ny anotanika iza mahay teny hoe aton'olo ny tenanareo any amin'ny romarina any izy eo meko indisinareo a. Firy romarina firy
sao dia mati kosa e. Atoloro ny tenareo fanatitra velona masina kasitrahana dia fampompanà mety ataonareo zany. Aiza misy an'izay romana tozy e amariny kely aloha e. Ano oabolana 28:9 zay manesy tadidy tsy hainy lalàna. Ny lalàna zany dia efa nampianaranareo hoe aza manota intsony na ny fivavahany aza favetavetana. Zay ny oabolana 28:9 zany hoe romana 12:6 teo romana 12:1 atoloro ny tenareo fanatitra velona masina kasitrahana. Ny fanatitra atao ratsy fananefany a eo maso ny dada iavana na ny fivavahana zany io lazany aza favetavetana zany dikan'izay. Zany hoe nahatrany amin'ny sefer toratany aloha azy zay tsy hidiran'ny testamenta vaovao dia efa naneraka mihitsy ny fa tsy mety amin'ny Andriamanitra mihitsy ny fahotana, tsy ekeny mihitsy ny mpanota harany mihitsy ny zany. Zany nanomezana ny Erosoa. Ka raha nisy olona tena miaraka raha milaza fa tena miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io a dia ny sary hita ho aminazy dia tsy tia fahotana io io. Ka raha hita zany ianao fa tia fahotana, tsy Andriamanitra Abrahama io zany miaraka aminao fa fitahany ianao. Fa raha ilay Andriamanitra Abrahama no miaraka aminao ilay teo hiavana dia izao mihitsy ny teniny hoe fa vetivetana amiko ho fanatsinareo tsy fananareo. Ary atao raha tsy fanahy dia olona mpanao ratsy dikan'izany ny mpanao meloko. Masaka hoe zay teny zay rehetra izy. Zany teny rehetra zany lazako aminareo hoe tsy ekeny dada iavana mihitsy ny faharatsiana eo akaikiny eo. Azonareo hoe sa tsy azonareo hoe? Ka ho anareo rehetrarehetra any ampitan-dranomasina fa mampigasina dia voavavotsy ty sa tsy voavotsy nareo? Olena zana voavavotsy nareo? Tsy manota intsony hafa ane zany e. Hafa loatra zany hoe tsy manota intsony. Zay hoe hafa loatra ianao iny e. Hafa be le miaraka amin'ny Erosoa. Ilay hoe tsy mety manao ratsy intsony a dia vokatry le fiarahana amin'ny Andriamanitra Abrahama, dia vokatry ny nanomezana le fanahy masina zay tena anazy. Ary io fanahy masina io manampy anareo tsy mety nanao ratsy intsony. Marina sa diso? Mazava zany fa tsy fanahy masina zany zay nampanao ratsy, fa fanana devoly zany. Avy any amin'ny devoly ny fanahy mampanao ratsy, fa ny fanahy avy any amin'ny Andriamanitra marina dia fanahy tsy mety mampanao ratsy. Satria na ny fivavahany ala fa vetavetany maso ny avany. Ny fanatitry ny ratsy fanahy dia efa vetavetany nefa ny le tenanareo no atao fanatitra. Ka le tenanareo mihitsy zany kely lasa vetavety fa vetavetana. Mety zany le mipetraka amin'ny ratsy sa tsy mety? Mety zany ianao le hoe lasa mpanota sa tsy? Mety sa tsy mety e? Tsy mety. Zany ny etsona zareo ny ampitan-dranomasina zay mety fitahana fa tsisy miainanareo zany aho a. Raha le Andriamanitra Abrahama na testamenta taloha aza mitsipaka anareo, ary zany no navoan'ny Jiosy. Mieritreritra fa rehefa miaraka amin'ny Andriamanitra io dia mety daholo ny atao kanjo zay n'Andriamanitra Abrahama io. Amaitsana ngeny nahazo an'izareo e.
famaizana nazo anazy raha vao ratsy fanahy dia na fivavahany aza dia fahavetavetana dia tsy mihaino dada Yama ary ny tena zelazela fa fanaty zaza lasa vetavetatra any amin'ny tenanao ratsy ditra zasa tsara zany nitro manely any le mpitan-dranomasina rehetra amizay reo vazaha rehetrarehetra reo tira amizay ty amin'ny osoafa amizay ty adalana reo amizay fitaka anazo anareo ary mampimena matahotra be zareo rehefa misy oloza tokony tsy atahotra rehefa misy oloza le vavanareo tokony avoay amizay le vavanareo io e satria efa miteny any aho hoe lay tena Andriamanitra Abrahama zay toriko maniraka anany nanao an'io ary nampiteny ny vavany Elia hoe dana ty teneny ziady aheny any anarany dia raha nanao mahita io tanzay mahita ny hoe ny Amerikanina miseho matanjaka be mirehatra potika ny tanà aiza le force-nareo ny Amerikanina ary mampimena ao le teneko taminareo le hoe manam-pahaizana zay da manam-pahaizana fatary hoe zao neviny izy tantara neviny izy fa tsy hainy mamana azy dozana hoe ary ianao nga mahay nareo nga mbola nisaka tamiko aloany dia manisy resaka tamiko aka ny fanambanina tana tahaka reneneniko ahoana moa zay nareo resaka amina fa mialohan'ny resanao aminano le ahoana ty fanambanina nataonao zay mely tsao izy nareo ahoana ty fanambanina nataonao zao zareo zao mampibebe le hitany aeroplane re tsy haiko hitanareo le aeroplane tamin'ny tele naniva vaovao iny tsy nahita eka iny le teneniko taminareo hoe tantara be manidinao ambony ao a iny izy fa manomboka izy mbola sy tonga akory ny 23 mo sa 24 le teneniko iny 24 mo tsy tadidinay ve le izy ina teneniko aby ina teneniko 23 sa 25 sa 26 sa 22 sa 24 hoe midinety le tsy vanireo amin'ity ino tosy volana o ay tsy namedady anareo ary le vekefa teneko le izy a 23 23 tsy maintsy idinan'le tsy vaniny ty amin'ity tanareo ty ary io fidina efa midiny izy fa amizay fa tena mitotony eto amin'ny tanareo ary le fidinanareo io mahatonga an'io zavatra io ohatran'io dia avy amizay ny olombelo manasana na tonga nireo planina anao sao satria nisy azy tena olona mahampime kontsetsetrany dia efa nijerevana melohan'ny fotoana mbola tsy misy akoronykely rezatra iny efa teny taminareo zahay ary mampime amizay nahita iny an'izay le tonga roplanina tsy haiko tany Maurice angambany izy io dia hafahafa be le roplanina sady firy izy fa tsy nentina dia nareo ka ahoana vovoataona izy zany nahita an'iny le pilote a ena tahotra zay le hoe hafa ihany ny zeda misy pilote zeda zao a neny tsy azoko tena roplaniny zay le hoe zeda mandeha am'izay ny fiarovana ny tena zeda ary ny tsy fiarovana ny tsimba zeda anareo zany mieritreritra hoe rehefa miala miaosoa dia tsisy mamatsony contre ny miala miaosoa tena vo mafindritra vodobo sady asiny dia vono poany aosoa azavana tena zany hoe rehefa miala miaosoa dia lamina ianao hoe miala tamin'ny aosoa midikany hoe miala miaosoa mantsy a dia miady amin'ny vono
ka raha miala amin'ny Josoa ianao dia hiavana amin'ny devolony dikan'izay. Ka rehefa niavana amin'ny devolona ao ko raha tsy velana izy dia ianao dia avy niavana tamin'ny Josoa dia ho lasa namany eo amin'ny eo any ohatray ary ny devolo dia mpamono olona. Zany hoe aza nehitanao niala amin'ny Josoa fa sady ho atao ianao novelesiny Josoa ianao dia anao tena voadobona. Ary tena hitan-tantarany mihitsy ireny. Zay no ianareo aza manao an'izany hoe ireo miala amin'ny Josoa dia milamina sisy an'izany. Nanatany ireo milamina olona ireo. Ina zany tokony hiverenan'ireo olona ireo? Tsy milamina ilay ihany e. Afa-tsy hoe hiverina mba hiaino fosana misy an'izany verina izy mba hiaino anazy dia fosana any atao hoe mety mihitsy netona hoe tena efa devolon-tsaina. Dia mantsy dia manambara ny hoe tsisy maninona. Toy izy foana e. Toy izy foana mahitatsika eny any toy. Fa mahery ianao tokony toy hoe zay dia tanteniko teto fa miatsa. Ary rehefa miatsa any ampitan-dranomasina dia mimana fa hiatsa aminao. Tsy lehibe noho ny ampitan-dranomasina toy ianao fanana tena rôlina tao hoe fanorana ny dada iray Josoa. Keo na vavany. Zay zany dia hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Ary ilay mpanota miseho bevava be na miseho mahery nefa ke matahotra. Tokony tsy matahotra. Ary ianao zany miseho mahery tokony tsy hatahotra mihitsy ianao. Fotony hoe vao miala misesta be, mifanavana be, vao hoe tsitsitsiny ireo misy problème. Fa tokony hoe mitsoka. Dia raha ohatra n'izany ka ataontsika hoe misohatra masina miteny mihitsy Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota dia io amin'izay fa mandeha amin'izay ny fitapohana ny mpanota. Mandeha ny fitapohana ny mpanota io. Mirehitra ny taninareo. Ary io dia rehefa vita indray mirehitra dia avy indray tondra-drano. Tsy mety hafabe dia milatsaka ny varatra. Ilay teneko tao rehefa io mandeha io e. Dia milatsaka ny avantsa. Maka misy afaka miala amin'ny teniny ely any. Ary zany ny antsokanareo ny ampitan-dranomasina hoe efa ty Elia. Ny teny Elia io miatra amin'ny rehetrarehetra io. Ary tsy afaka miala amin'io zany nareo. Ary ny fiafaran'ny lalànareo hoe ho any amin'ny elo e. Fa io ny fanaporofona fa tonga ilay Andriamanitra Abrahama rehefa maty. Mandeha ny fahamarina io. Ny endry mahita lozaka mery, ny adala kosa ny manosika vodo. Ndao izay tsika mitodika aty amin'ny Josoa fa izay ny tenin'ny testamenta taloha hoe tsy mihaino anao mpanota zany io Andriamanitra Abrahama io. Tsy mihaino. Hala miany ianao. Azany profo hoe raha mandeha hivavaka ianao dia makany amin'ny lalana tsy makany amin'ny tsisy ninina. Fa hivavaka mavaka fahatany amin'ny sinamody marina ka tsy ilay fombafomba fotsiny. Fa rehefa tena hitady any Andriamanitra marina ilay manala ny famotanana io izy ilay Andriamanitra Abrahama izay hiavano anarany ilay nandeha fanaizana ny manarany Josoa no anarany. Mazava izy ankizy? Mazava tsara ve? Ahoana ozy ilay zanany? Zao no tenen'ilay zanany. Zao no toko fahavalo dia ny raika ambin'ny folo. Zao no nariko onze. Anaka zany tsy manameloko anao zay le tinya. Dia misy tohiny fa amin'izao sisa zao kosa aza manota itsony. Zay zany miteny menan'ilay vehivavy janga. Dia za koa tsy hanameloko anao fa manomboka eto kosa rehefa nahita zao tenako zao ianao aza manota itsony. Zay zany rakizy ny tenin'ilay Andriamanitra marina ilay Andriamanitra Abrahama. Nanizigizina mihitsy hoe aza manota itsony. Mbola namafisy ianao Jaona toko fahadimy andininy efatra ambin'ny folo. Jaona 5:14. Rehefa avy nanasitrana an'ilay lama marary ny paranisisy izy dia izao nataony rehefa niaona taminy. Zao zay koa anao aza manota itsony ianao fa andrao anjoanao zay ratsy noho teo. Dia jereto koa keny olona zao fa manota dia ratsy noho teo foana ny lalany e. Iza milazanareo fa tsara lalany olona any ivelany Josoa. Raha tsara tany anao inaty nareo e.
fa ratsy ny any miamanao ratsy ny any ny ratsy fanahy dia tahaka ny ranomasina misambolavoany ary dia manao ratsy foana izy tsy mety mijanona ny manao ratsy ny ratsy fanahy maro zay sa diso tsy mety mianina ny fanaovan-dratsy ny ratsy fanahy fa manao ratsy foana tsy mijanona izy satria izy ratsy fanahy inona teneko anao amin'izany tsy afaka mihitsy ny faharatsiana sy ny fahotana sy ny adalàna raha tsy tonga atao amin'ny Ahosoa ny olo anankiray ary rehefa tonga amin'ny Ahosoa azy ka tena miaraka amin'ny Ahosoa miaina amin'ny fifaliana amin'ny Ahosoa tena tsy mety manao ratsy tsony izy ary ao amin'ilay hoe tsy mety manao ratsy ao ny tena misy fiadanana ao ny tena misy fahasambarana fa na tsy manambola izy tsy manana harena izy tsy manan'inina izy manana le fiadanana be mihitsy izy telo fiarahana amin'ny Ahosoa ary io le tsy mety ialany mihitsy satria tsara loatra le fiadanana miaraka amin'ny Ahosoa tsara loatra tena matsiro tena matsiro afarotsy enao iny tsara tsy misy tsara tahaka izany matsiro zany teny zany navoaka ny Ahosoa zany hoe aza manota intsony fandao anjoanao ratsy no teo aza teny zany dia tsisy nanova zany hatramin'ny farany tsisy nanova zany ary no amafisy ny apôstôly Paoly jaona mihitsy azy ary amin'ny jaona voalohany toko fahatelo andiny fahadimy sy ny fahaenina jaona voalohany toko fahatelo andiny fahadimy sy ny fahaenina ilazana amin'ireo odikely Ahosoa any Eropa any Amerika any Chine any amin'ny faritry ny Arabia fa mbola misy koa any Afrika rehetrarehetra reo fa atao amin'ny Ahosoa rery any no tena fanafana rehefa tena teo vonjenonareo antsononareo todika any amin'ny Ahosoa fa zao ny voalaza ary tsy azo ovaina ny teny na mafisy ny apôstôly hoe fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota mazao zay te zay fa izay rehetra nanota dia sady tsy nahita tsy nalalana azy fantatsika fa Andriamanitra dia tsy mihaino ny mpanota fa izay rehetra manota dia sady tsy nahita anazy no tsy mahalala anazy reka avetsika jaona voalohany fantatsika fa izy naseho any Iskariote ary tsy mba misy io tao aminy manamafy ny tenin'ny Ahosoa avy hatrany zany hoe zay miaraka amin'ny Ahosoa zany dia miatra amin'ilay teny hoe aza manota intsony zay dikan'io teny io fantatsika fa izy no naseho amin'ny Iskariote izany hoe raha tonga Andriamanitra tena marina ny Abrahama ianao dia tena manaisitra ota izy matoa ianao zany tsy afaka ny fahotanao tsy ny Andriamanitra Abrahama miaraka aminao io mahitsy be zany teny zany fa Andriamanitra samitsapona ny Eropeanina sy ny Amerikanina angamba io fa raha ny Andriamanitra ny Jiosy ilay teo hiavana anarany lay Andriamanitra Abrahama niseho tamin'ny Abrahama voalohany ary Ahosoa le zanany naterany rany raha ireo miaraka aminao dia zao ny voalaza raha reo Andriamanitra ireo miaraka aminao fantatrareo fa izy no naseho anaisitra an'io mahafantatra zany zay miaraka aminy fa tena manaisitra an'io ta izy dikan'izay ao satria ao tahaka anareo nareo mahafantatra zany tsy mahafantatra dia ny any ampitan-dranomasina tsy tianareo ndraiky mampahafantatra hoe efa hainay za dia hiarana ataonay teneno arako efa aonareo zany zany teny zany satria hoe fantatrareo
mahay zany zay miaraka aminy dikazitra tsy mahay dia le miaraka aminy zany dia mahay mihitsiny fa raha vao miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io zany a dia mahafantatra tena mahafantatra fa tsy mahay manota intsony satria manaisitra niota izy ka matoa zany misy nazy va miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama nevany le faotana mipetraka eo ihany tsy izy io zany dika azy zay tsy izy io tsy izy miaraka aminao io azy daholo nefa le olombelona rehetra eto ambony tany samy mpalota izy rehetra samy mpalota fa raha tsy mpalota moa namina teto hoe Yahosoa ary rehefa tonga Yahosoa ny laviny ray sotra ny Yahosoa manokana fa raha teto Madagasikara izay nanorana nisy ny vahoaka ny dala Iavasy Yahosoa tsy mitsika oelana dia sakanana ary lazana am'izay ny nareo ny ampitan-dranomasina fa efa anjaranareo miditra ary efa misokatra ny batisa nareo ary efa maniry nareo ka dia miantso ainy ary efa fantatrareo fa tsy izy ny miaraka aminareo io noho ny am'izay fanazavana zay a dia lehilahy tao aza makany amin'ny fiangonana itso tsisy Andriamanitra Abrahama zany na mazavatra hafa io Andriamanitra mampanotanao io fausse marque fake brain ozy ny anglais zava-doza aza mety fitara fantatrareo fa izy no naseho anaisitra niota ary tsy misy ota ho aminy mazava be zany fa raha tena miaraka aminy dia mahafantatra ny Andriamanitra Abrahama mahafantatra fa tena mpanaisitra ota izy fa na ianareo zany naza fa lasa tsy afaka fotana nareo tsy miaraka aminy azakana raha tanazay maza fa tena zay miaraka aminy inona proof ataovy teny tokana averany ray mandeha tsy mahay manota intsoko zay zany ny proof fa mahafantatra ianao ny lalàna ny Yahosoa zany mba tsy hatonga anao fahavetavetana ny tenanao le fianareo hoe na ny fanatitra azy ataony rehefa vetavetana masodavany ava nalananao zany a mahafantatra anao raha miaraka aminy fa mpanaisitra niota le miaraka aminao lalàna voalohany indray zany zay menanareo mahafantatra ianao fa mpanaisitra niota le miaraka aminao mpanaisitra niota lay Andriamanitra Abrahama satria fantatrareo fa izy naseho anaisitra niota mahafantatra ianao zany dika zay raha tsy mahafantatra anao mieritreretra fa raha miaraka amin'Andriamanitra Abrahama anao dia mahafantatra mihitsy anao fa mpanaisitra niota izy ka raha mazava ho azy fa raha miaraka aminao zany tokony misy ota anao sa tsisy ota intsony tsisy ota intsony dia zay le hoe tsy mety manao ratsy intsony ianao sa tsy tia ratsy sa tsy mety manao ratsy tsy tia ratsy fa tsy haiko hoe rehefa ny ambadika any dia manao ratsy any ianao lay hoe tsy mety manao ratsy dia nahita maso na tsy hita maso dia tsy mety manao ratsy fotsiny zao ianao zay na dia hoe tena fantatrao fa izy no naseho a mba hanaisitra niota ary tsisy ota ho aminy zany hoe rehefa miaraka aminy ianao zany dia maninona tsy manota mihitsy ianao zany dika zay mazava aloha atsy mazava tsara zay ny kalitenareo ondrikely Yahosoa rehetrarehetra zay manerana an'izao tontolo zao tsy mety manao ratsy tsy tia ratsy ary tsy mety mandeha am'izany la isy taonanao am'izany ara dia tsy manao anao satria fantatrao fa izy no naseho anaisitra niota ary tsy mba misy ota ho aminy ka raha ianao zany miaraka amin'io mpanaisitra ota io dia automatika ianao zany tsy mety manota satria hogota ny fahotanao io zany hoe za zany a andeha nakeky anazy dia afaka fahotako fa za maka manoty ato izy manalina an'io tsy izay mihitsy tsy misy ota zay ao aminy lay teny tany aloha dia hoe aza manota intsony dia tsindriny apôstôly am'izay ary zay teny zay hoe
zay rehetra mitoetra ho aminy ary dia tsy manoto zay any zany hoe anankiroa ny sary voalohany a isorona ny fahotanao miara adaolo za zay atao rehetrarehetra dikan'izay ka rehefa nasorona moa zany ary aosoa taka ny masinina mpanala dia tsy misy tsony no dikan'iny ao a zay le lasa madio nareo ny am'izay sary zay zay efa diovina ianareo efa ny sasana ianareo zany hoe zay tonga o miaosoa zany a dia tonga ho aminy zay teny zay hoe manaizotra ny fahotany tsy misy tsota ho aminy zay tra miaraka aminy zay zany a première fonction asa voalohany aosoa manombotra an'izay atao anatinao rehetrarehetra tsy atao misy mipetaka mihitsiny ao mazava zay a manao sary olo anankiray zany nareo dia atao misy masinina manala fahotana eo ohatrany hoe masinina zany mihodikodiny dia manala fahotana iny ateo iaosoa iny ataontsika hoe sary masinina fa iny iaosoa iny ohatrany hoe ny akotro zany a asorona avary dia misy masinina mpanala akotro fotsiny ohatran'izay mazava dia le akotro zany fahotana ary ny vary zatra madio tsisy fahotana ary amin'ny sary anankiray ateo meloraky izy mazaza tsy mazava zay dikany hoe izy naseho anaisitra an'io ka miala adaolo zany rehefa fahotana ao anatinao ka raha mandeha foana i masiny manala mbola misy osa tsisy tsony tsisy tsony zay na tonga hoe lasa vongana madio nareo a tsisy fahotana tena mety be mahitsy sy mazava ary tena masiny natrehandala ianao zany zao zavakazanaina somena anareo zao tamin'ny alalany aosoa dia ankehitriny amin'ny alalany elia zay ny sary voalohany sary faharoa inareny teneny ary tsy misy oto izy ho aminy ka izay rehetra mitoetra ho aminy a dia tsy mahay manotra zay am'izay le faharoa satria rehefa ohatra zay ianao ka afaka am'izay le fahotana dia iza moa zany ny milagaiky mbola dia adoto an'iny zay ny gaiky sisany mandoto an'iny zay ka tonga hoe ny alika no verina amin'ny lohany ary ny kisovavy efa ny sasa no verina misy potaka indray noarina tamin'ny alika sy ny kisoa reo zay verinalana zay niaraka tamin'ny aosoa zany ka niala tamin'ny aosoa dia mitovy amin'ny alika sy ny kisoa zany hoe fiarahamonina amin'ny alika sy ny kisoa ny fiarahamonina raha vao miaraka aminy hoe dazay a dazay aza matratra zany hoe miaramonina zay aosoa ny teneny io a tsy zany angany solona masina anareo any ny kisovavy efa misasa no verina misy potaka indray ary ny alika no verina amin'ny alohany ay zay misy zay teny zay firy nareo zao diso firy petera faharoa toko faharoa dia mifafiry entiretina firy de 22 tareo sao dia tsamo manina petera faharoa ale misy zany hijery anazy ohatra manaherina nare petera asa hijery tena petera faharoa toko faharoa dia faharoa roapolo fa ny efa niatramo ny bolana marina hoe petera faharoa de 21 miambobo veriny indray amin'ny alohany ary ny kisovavy efa misasa dia verina misy potaka indray dia hitanareo koa zay ny oabolana 26:11 oabolana 26:11 ka ny olona miverina ny adarana zany dia tena ratsy atetokeva mihitsika ao amin'ny andiny faharoapolo petera faharoa toko faharoa dia faharoapolo raha misy efa afaka tamin'ny fahatolo zao tontolo zao no ny fahalana tsara ny aosoa tompo sy mpamonjy nefa ny voasikotra ny zany ndraiky ary izy ohatra hoe voasikotra ny fiainana voasikotra ny hoe mieritreritra ny faharatsiana tanena rey dia lasa verina anaka inona zata misy ny farany dia ratsy noho ny voalohany andriamanitro ratsy zany le miala amy aosoa dikazay ary ema voareo problème an'olona miala amy aosoa reo
fa tsara taminy raha tsy nalalan'ny famarinana izy toy zay ala tamin'ny didimasina natolotra azy rehefa nalalan'izany izy tena resaka ato amin'ny eosoaza hoe lalana zavatra tsara sy masina ianao a ny ainanao zavatra tsara sy masina dia elanao tena tak'izay anao tsy nahainao an'io izy eosoaza tokony tsy niditra tahatra amoa zany hoe nameny olona voaka rehetrarehetra sy miverin-dalana reny dia rele miverinao ambadika eo reo hoe mba mitady misisika mafy fa ny adalàna mandeha ny ambadika eny iay koa ny iverena reo teo amin'ny eosoa ndao ary efa miatrano ny obolana marina ny amboa verindray milohany zay ary kisovavy efa misasa verina misy potaka noariny dada iavasy eosoa amin'ny kisotry ny alika io ny miteny anazy efa tsy zany teny eny so nay aloka teny hoe manohatra olo amin'ny kisotry ny alika eny amazadovany eosoa andana le tokony miteny io resana fa izy no teny an'io dana teny eny petera dana ka de petera tsy hoe petera dia izy ediva fa ny teny petera any hoe veriko aminareo ao bakeo petera faharoa dimy fa roborobolo izy ny teny an'io a dia dana miadamy nasombaravaranao izy zay ny izy aloha mazava be hoe zay raky izy zany hoe raha zany teny endra zany zany dia tena tsy mety mihitsy ty verin-dalany ty fa tena tapina ny lalanao satria aiza aloha zany ny ampidirana kisony amin'ny lantsilantsy dia aiza ny ampidirana alika any amin'ny lantsilantsy ahoana eny problème ozy anao kenao ara mbola mamerina olona ihany fa raha ny ten'andriamanitra efa misotry alika ny voalazany ten'andriamanitra hoana ianao mbola mamerina olona ihany hoay ka rehefa fahefato zay rehefa izy eosoavy reny ty olona reny satria fa hitako ny fivany sy ny tena fifonany sy ny tena tena mandadilady eo amin'ny eosoa izy taka nyndray taminareo dia veto rehefa hitako fa tena misy olona miady mafo any eosoa dia veto taka le pitilipabasy io haiko ny problème io fa nareo fa rehefa miala miosoa vonareo any fa misy tsy azo verina itsy fa dikany hoe mamerina tsy taka le anakitetra dia mahazo mandeha fanasany eosoa tsy zany rehefa iny any fa very fotsiny amin'ny asany mba ahafahany miady maka ny fony eosoa rehefa hitako fa tena miady mafy maka ny fony eosoa averiko a ary zaho mamerina tsy misy manana fahefana mamerina fa tsy zany dia eosoa tsy misy aminareo manana fahefana mamerinareo dana manao rena dana verina reny fa eliarery ny manana zany dia dada iavasy eosoa fa dada iava moa tsy dia miditra amin'izany fa eliasy eosoa ihany tena manao an'izany fa dada iava rehefa nekeny eosoa dia nikeny dada iava ary matoa elia manao izy efa nekeny eosoa matoa ataony elia mazava be fantatrareo fa izy naseho anaizitra raha tsy misy io tao aminy ary zay miaraka aminy dia tsy mahay manota intsony zay le jaona voalohany toko fahatelo dia fahadimisifainy fa izy rehetra manota dia sady andimy fahenina ndray zao jaona voalohany toko fahatelo andimy fahenina fa izy rehetra manota na nanota dia sady tsy mahalala anazy ary tsy mahafantatra anazy dia lazana zany nareo ny ampitadanomasina fivavaka amin'ny jesosy jizasy reo fa tsy lay izy io iarahanareo io satria nampanotanareo io ary mampanotanareo io ary mbola hampanotanareo io io zany miantso anareo ny avy hoe miaraha tamin'io miaraha tamin'ny jesosy jizasy fa tsy izy io iarahanareo mahita tamin'izay tano dia tena milaza mihitsy zareo mpanota e resaka tamin'ny amerikanina zay ozy ny amerikana tsy maintsy manota rehefa naseho anazy reny teny reny dia tezitra izy ankeny navalena tezitra zareo any anay ty any dia ianao zany ho any amena dia ozy amin'izay anakire cahier businessiko aitsy be izy a aza kitikitena moa ny business fa mampanamboly io ozy ahory olona fa vola veny dia tiavinareo safiainana mandrakizay fa rehefa tena hitady vola ndana makany amin'ny franc-maçonnerie
any rapita be dana miaraka amin'ny fivavahana satanika fa tana dia malaky be ny fahazoanao volo taraiky be nao mbola miaraka amin'ny jesosy zany iny mbola ely iny miaraka amin'ny fivavahana satanika anao ana dia rapita be mihitsy io a fa zany teny anany eo fa teny zany ny tena marina sady tadiaviny olona ny andriamanitra mako a mitadiaviny koa le misy manome vola aza miditra amin'izany Yahoshua mihitsy ary teny ny vola ny fototry ny ratsy rehetra tany alalan'ny apôstôly ka ny zatra fototry ny ratsy ve dia nefa ho any aminao e fa rehefa nomeny ny sady ianao dia ampy anao zay dia atao am'izay mitady any Yahoshua zay no izy zay mipetrano zao ampelantananao fa ampy ane Yahoshua e ary fifalinana eny akaikiny Yahoshua na dia tsisy nininina e fa raha manana nininina ianao a dia aleo misy nininina miaraka aminy hoe andriamanitra tsy mety manoka intsony zay miaraka aminy tsy rehefa miaraka amin'izany dia miadana fa izay toy izay ny vola be eo akaikinao ny arena be nefa ny hoitaintenao rehefa ho vady eo hoaizy profon'izany ny andriamanitra miraka any ely ahy mandoro ny tanana anareo io zany ianao mitsotra e ary zaza dia zerana fa izy nanao anio a fa dia azakazaka ty aminaty avinao aty azafady Yachu yuelayu yusantano ani azafady tsy zany tefa zany men proof hoe ty le izy fizy ny teny taoko hoe zao no ataoko dia zara ny tantara zange tena marina tsara fanahy tsy tena nanome vertissement za nanao fanambarana za raha ratsisaina dia tsy miteny navelako teo fotsiny zange ny teny fa izy tsy te hainy zareo tsy te hainy ohatra zany Madagasikara eo miteny hoe loza mahatsirava ny tsangeny raha misy meny vonera makalambeny atao efa nampitandina fa mbola ny apita aloha zay le tonga natena hoe aleo vovonoana toy zay vofarana marina zany e zay vovonoana kely namindany efa voka fa ny vofara eo ampiteny anareo tsy fisangy e mifanteny a irehitra ny taninareo fa tsisy raharaha e hoe fa misy mampiakana kely ny hafananao ambany taninareo lazaina fa hoe ny atmosfera feno apotsika ny couche-d'ozone mamiakatra be ny gaz matsiny a dia ngako voazone couche-d'ozone nisy aminareo hoe nisy ny fanambana couche-d'ozone efa ela ke zany resary fa tsisy nihetsika efa tampotoana firina dia nesako azany couche-d'ozone zany efa enana dia nesako azay a fa tena tsy nentina neno a le akoho e zao le akoho vo naneny satria tonga ely aby tena hoe zao io sary io fa lazaina couche-d'ozone fa tsisy hina mitranga koa fa am'izao kosa couche-d'ozone hoe dia ampitsonika ny glasy ampirehitra an-tany le mafy be ohatra an'izao ary zao hoe koson'inona le nampitrodina roplanina anareo ndray e kosona inona nampitrodina n'inona koson-dazakely ve zay ka le fanambaniana moa io tenenina io zay rehetra miseho dia tsy maintsy asiana fanambaniana foana ambanio ndray le manaraka e fa miseho matanjaka rehetrarehetra fa nga voasakana mihitsy le hafa dia mirehatra ororotany masakany koa ny ororotany e dia sakany le tondradrana e sakany dao le olona iraraka sy ny avana hipoka eny amin'ny lohanareo 40 kilo ny afarana io 40 kilo miaza matantra ny zanaka apetraka tsika azy zany hoe titritsany azy fa izay le teneko hoe ny andriamanitra zay naniraka anany miteny zany rehetra zany ary andriamanitra naniraka anany ny teny hoe zay miaraka amiko tsy manota intsony ary zany mitenena koa eo anareo ny ampita-dranomasina tonga ny fotoana miverena amin'ny ay avasy Yahoshua reo lay andriamanitra Abrahama le mba hietretinareo tetinareo arahana fa aza atao mietretra anareo hoe rehefa tsy manome vola zay tsy araka amin'izany fa adala ve ampy anareo ny fahasoavana kosa dada iavany ampy
ianareo fahasoavako ka tsy azo ny fisasarana ampiny zany fa rehefa dada iavany manome dia ampianareo iny dia ampy zay tsy tonga eo ifanio fa raha vao mihoatrany io ianao dia tena tozao anao io fa io rehefa dada iavany manome tsy hosoa mandeha ho azy io zavatra io fa raha ianao no miketriketrika eo zavatra fa no mitrango eo aby zay le tonga am'izay ny devoly a dia any devoly hatrafany anao zany kely mavoany olona zao mio areny hoe nanao contrat amin'ny devoly dia tsy afaka eo daholo fa zao lazaiko anareo na inona contrat fanaovanareo tamin'ny devoly rehefa manatona ny ahosoanareo ny alalany Eliazy ny rany ravo zany tsy misy devoly majany nolona ny Eliazy zany na oviny na aiza io eto amin'ity planeta terre ty efa miakatra hatrany ambony any aza amesaka tsy misy majany eo nolona ny Eliazy antsoko any amin'ny Eliany forsa mandrava zao rehefa anatona ny ahosoanareo ny alalany Eliazy mitory aminareo a tena afaky nareo ary avotrinareo fa io jereko a mianazo fitozo azy zay le dadanay io le tenevy taminareo hoe dadanay hoe dia ndehanao démonstration rehetrany hoe favaka fanasitrahana izany ve ny ampisehoanay ny herinay fa na dokotera raha mba mahay manao an'io ary mponao fagagana ary mba mizezizy tamanao zany ve ny ndeha zezitiavanay zany fa izay rehefa manao dia any amin'ny zavatra tsisy me mamahy ary tsy tamitsy ny amahanan'io dia miatra le teny sa tsy miatra teny mia hoe ahita zavatra fafinareo no aniny amin'ny avakavany io fa sarika am'izay minainginy roplan io aloza matsavina ny eo ambony aho tsy efa niteny anareo zay a eny ary izy fa nanomboka reny izy re mahafinaritra ny fahamarinany teny lenahy zay any mahafinaritra anahy mahafinaritra anah mahitany tsy hoe ko ny alimona volo mahafinaritra anah fa le teny tanteraka io izy io mahafinaritra anah hitandreo zay mahafinaritra dia lozy le olona dia anao zany fa ny fahavazana hoe mampalahelo tsy azo tomitsy zay eny ato raha ny fahatanterahany teninay dia mahafinaritra sy fahafalibe any fa raha ny fahavazanareo kosa dia malahelo ihany olona tsy alahelo fa tsy hita hoe atao ahoana zay kena tonga anateny hoe tsy aleo hoe makaty amin'ny dada iavasy soa dia milamina tantara zay kena izy andao makaty dia vita andao hiaraka amely misy hoe nareo miaraka avao zany tsy vomitsy raha miarareo mitangina roplan raha vao misy zay daray fotsiny ao tsy mikitika ny mihitsy izany izy zay le nangatahan'ny Abrahama tamin'ny dada iava hoe raha mba mahita olona 5 ve dia mbola mily anao atsy anao zavy dadana tsy nahita ary raha mba 7 tsy anao zavy dada iava mandana arakarikariky eny fa tonga hatrany amin'ny 10 a tsaika na mbola toizantany amin'ny 5 izy io na mijanon'ilaizy tsy nahita hoe dada be kily ave nazy izy nandeha zay ny izy fa za kosa miteny akehitriny raha vao misy ray aminareo fotsy anatin'ny tomobile io fa tsy mikitika an'io zany izany izy raha vao misy ray aminareo anatin'ny roplan io fa tsy azoko tely zany io mampisehoana am'izay fa miaro ny zanany am'izay dada iavasy eo soa zay normalina zany aona kosinareo masiny ary zay ny lavana ny Elia am'izay Elia nitondra ny ankonany lantilanty eo rahateny dada iavasy eo soa ka rehefa miaraka amponareo tsy maintsy avanyleatsirano ma mbola ty amin'ny Elia ihany lakile tsy maintsy ty amin'ny Elia daholo ny fiafarany zava-detsy ho avy loza tsy hita hoe atao ahoana itsolo mamany io mbola ny Elia ihany lakile io hoe ataizatra izy azay ny atezitra an'le devoly sy vanona moko fara satria manseo za tena
dia ilay olona tsy manatona tsoko makaty terezitra mijery zareo farany hoatsay verina fa tsy tantara be rehefa kelikely efa mahafinaritra mahafinaritra niatrika an'izany ampiseho voninahitra dada Iavazy soa azo a fa ny fijoroanareo takina hatramin'ny farany anaka aza manohy taintsoa teneny tenanao iza le anaka zany de teneny ny anaranao any tenenao le tenao fa tsy atanao anaka zany fa be de vola efa tsy miteny anao io fa tsisy miteny io fa tsy miteny teneny tsara mihitsy mitaneo soa le hoe otrany le teny matsy hoe anaka aza manohy taintsoa de sorotao le teny hoe anaka fa ny anaranao apetsaka de entinao mandeha zay teniko zay entinao anaizatray za malakalainao rehefa misy zatra fava de teneny foana hoe Jean-Paul aza manohy taintsoa de efa faly anao mandeha Clarisse aza manohy taintsoa de faly anao de efa be Jean-Paul sy Clarisse izy anay zany io zay anarana voateny fotsiny io a tenareo fa samy nanohy ny anaranareo averendre mandeha hoe ny Eosoa averendre mandeha hoe ny dada Iavazy ny fiarovan'ny dada Iavazy Eosoany eo aminareo zay teny rehetrarehetra soanareo a mifarana ny teny rahampitronety izy atsika zay teny zay nyfandehiny Eliady ijorotsahanareo hatramin'ny farany ho tadidinareo tsara le tenenareo teo hoe Jean-Paul aza manohy taintsoa Clarisse aza manohy taintsoa Fidelis aza manohy taintsoa Bernard aza manohy taintsoa izay tsy haiko fa samy nanohy ny anaranareo daholo rehefa mba exemple zay ndraiky zay averendre mandeha hoe no hoe zay dia vetinay de ny fiarovana avy any amin'ny dada Iavazy Eosoa ho any zay miteny dia mamarana ny teniko za tandremako tsitsina le fanompoana tena tena izy maty ho mahita ny zatra rehetra zao masonareo mbola ny fiandohana zany hitanareo za fa tsy mbola aiza-korontsika nefa hiditra izy io zay fa tena hoe tatitra ny publicité fa hiditra ny tena réalité ao dia mirarisonareo daina soa tokatopatanana